Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Ambodia. Tantara no soratany Anjara Soavitry ny Aina. Ireto avy no anome aina ny tantara. Angolapity, Iana Tantely. Neraka tamin'ny Naljao sy ny Aina Razafy. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanandry. Nana Tontosa. Rotsy Fitiavana. Ambodia. Andro fahaefatra. Allo Neny. Ahoana Jonia, ina vaovao e? Tsy dia misy inona loatra fa ny any no manao ahoana no to miantso tampoka. Zano afa ohatran'ny nalahelo be anao zany tato ato izay dia izay ny atsoko anao re a. Manao ahoana ianao an'izay? Salama tsara ve? Ay ve. Salama tsara ka. Aza efa lavitra reny saina ry Neny a. Eny ary. Ka ahoana? Mba efa nahita namana ihany ve hono ianao io? Efa azo lazaina loatra eto e. Namana. Laha tiako tena mampiomehy anaka. Fa inona no teneniko teo angaha tsy hoe namana? Ka sao ilay namana eritreretiko no eritreretan'ny Neny aoko. Eny e. Ka na zany aza moa maninona e. Angaha moa misy bedy anao io ka. Ka mbola tsy misy inoko dia izay ilay itenenako. Aleo ary aloha hiasa amin'izay za fa velako elahy e. Hiteny an'izay fotsiny ny antsoko teo. Dia mitandrema foana dia mirary soatra any amin'izay atao re. Misaotra betsaka ry Neny a. Dia mirary soa anareo koa e. Mampamahy eo amin'ny tady aho. Eny io. Fa manaitra ihany aloha le daty ny tenen'ny Jonia hoe firy moa izy teo 23 avril 2024 dia tena ny fanindry tamin'ny daty ny fahavoazako mihitsy. Sa hoe mety mba fifandrifian-javatra? Andraso hoe anaovana recherche atao amin'ny Facebook ato ty daty ty. 23 avril 2024. Io fa nahita accident mahatsiravina ety Antananarivo Atsimondrano amin'izao ora izao. Raraka ny filazan'ireo nanatry maso dia tsy tafavoaka ilay olona tao anatin'ilay fiara Mayao. Mbola tsy misy mpamonjy vona tonga ety fa ny mponina no mifanome tanana mamono ny hafa. Draso hoe toy enjana izany fa ahoana ary izany e? Dia tena hoe tsy nisy nahita tokoa ve? Ndraso indray hoe jery vaovao hafa toy n'ilay accident omaly teny Antananarivo Atsimondrano rehefa nanao fidinana ny polisy misahana ny lozam-pifamoivoizana dia hita fa tsy loza tsotra ilay lozan'iseho fa misy ambadika, izany hoe ninona tao. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe tsy nisy vavolombelona nanatry maso tokoa ve io loza io? Ny orana koa moa avy tamin'io ka eo mihitsy no mahasarotra ny fitadiavana ny marina, metoy ny fanadihadiana. Tena enjana izany. Dia sanatria ve izany ka ho tia ilay loza? Za koa tsy nanontany an'i Jonia hoe taiza ilay toerana nitrangany. Lalala koa izany ka. Manao ahoana ianao? Tonga soa malalako. Dia tratra soa koa kia. Ka nanahoana aloha ny didany e? Izay vao nilamina aloha e. Tsara kosa izanyko. Tratra daholo ny tomponatoka tamin'ilay loza. Za efa niteny taminao fa tsy ho avelako vitavita mora amin'izao io fa tsy maintsy tratrako na ahoana na ahoana. Tsara izany. Afaka mianam-pilaminana amin'izay izany tsikako. Izany mihitsy kia. Tapitra tanteraka izy izay. Fa tena reraka aloha izany tena. Sarako lesy ny mahazo an'lahy
saingy efa vita izy izay dia halamino amin'izay ny saina. Izay kosa aloha Mandehana aloha mandro dia avy eo makaina be. Iany ary lasa aloha. Tena tsy mampandry ny saiko mihitsy ty accident ty ka. Ohatran'ny hoe tsy fifandrofian-javatra izany izy ty. Aleo aloha hoe andefasana WhatsApp Johnny anontaniana marina an'le toerana nitrangan'le loza. Zay. Ay kosa efa afaka milalao telefonina ianao. Tsy maratsy ny loha. Efa miezaka fa mila mizatratra teo tafiditra miasa ara-dalàna tsy misy olanako. Ay ve, raha ny amin'izany indray aza matahotra ndrifa efa voalamiko ny amin'izany e. Tsy misy olana. Zany? Eny kely. Misaotra indrimy aloha ary izany ko. Za dia izany mampiasa ny saiko isan'andro ato hoe havita hiverina iaina ny fiainana tao ohatran'ny teo aloha ve ah? Efa kely ray sisa fa mareta malala. Na dia izany aza tonga dia terena be fa ataovy kelikely foana aloha. Endrea. Iny fa namaly Johnny. Io fa tonga telesary hitako tao amin'ny Facebook natoriny. Ary le tena nahazo ny olontiana mihitsy ny accident tao amin'ny Facebook iny. Andrasindray antaniana hoe iza ny anarany. Fa ny antso teo aloha mamy. Malailo andriona izy dia mba fampiresana reo. Zany fa misy inona koa no hoe tsy misy inona rehefa mba te resaka amina fotsiny izy e. Eny ary fa miresaka amin'ny avy eo. Iny fa nivaliany indray. Ravely Santina Nirina. Fa inona koa ty mahazo anao? Tsy misy ninina ka. Andriamanitro, fa ino ty zavatra hitako maloha ve fa tsy le aminarina tamin'le carte bancaire hitako latsaka tao anaty akanjony mika ve ty? Raozy fa maninona ho ianao e? Tenenao raha misy olana? Tsy misy inona rehefa maharary kely fotsiny lohako mbola tsy miverina tsara amin'ny heriko ary ve za sa ahoany? Ka akako rano ary ve sa ahoany? Sa inana fanafody? Rano mangatsiaka fotsiny ndre alaina fa tsy maninona. Dre, fa maninona indray araka. Eny ao fa alaiko vetivety. Landro, fa inona re ty e? Ka ahoana? Efa azoazo? Efa azoazo ka. Mba tsy tena ninona intsony fa mika. Ahoana ki? Tena tsy misy zavatra miafina amiko marina ve ny fiainantsika? Fa inona moa izany no tokony hafianako aminao Raozy Ino fa misy mesazy hafa aleovakina aloha. Tosary nalaina tamin'izay sisa tsy mahita amin'ny tompoko vavy izany. Mampalahelo ka. Dia sanatria ve ka imika izany ny tao ambadika io famonoana io e? Malala miresaka aminao ny ahako e. Ahoana ozy ianao? Ianao azaka tsy mihainao akoriko. Tsy hoe tsy mihaino ary efa variana kely fotsiny Variana? Fa mba azonao atoro avy ny sary tamin'ny vavoazako izany sa tsy misy any aminao? Efa vonona hiatrika an'izany ny sainao ve nefa aloha e? Inona moa ny olana? Ka sao dia hoe apetsika andra ny aretinao indray fahitana an'izanyko. Efa salama re ary mika. Fa waverina impiry aminao nefa izany e. Dry, fa inona koa izao mampiakatra anao amin'izany loha e? Asa Tsy zoko angano manahy fahasalamanao. ka ianao tsy resahana moramorako. Efa miteny aho hoe efa salama dia mbola inona indray? Dao ary lasa vetivety ahako. Sady efa fotoana koa angamba izao matoa. Ary aleo aloha atao akaikaiky le carte bancaire. Ivoaka eto izany ny marina androany. Raso io ary io sary ny fiara efa maisikila tsy misy niraisana tsony io. Aveta amin'ity lalana ity no mivoaka dia nitsoraka anakany ambany any dia mivadibadika dia teo ny farany. Fa ny masoko ve no mandrosa. Dia aiza le 4x4 lazainareo fa nandona anazy zany ka? Raso ty ny sarany ty io
Ary to tsy misy diana kikana be baokory ane ny ilany. Nefa ny ilany tokony hoe ny fampikazoko atampoka izao zany a tokony hisy kika. Jereo fa ny ilan'le midona amin'ny sisina arabe ihany ny simba. Ka tsy tena hoe nidonana izy ity raha ny tena marina e. Fa hoe saika hidona fotsiny ngamba dia samy niezaka ny alina reo. Izy moa nidona tamin'ny ila moa ny sisiny nisy andry niantsana be. Dia tsisy azony akinina dia lasa nitsoraka tany ry. Andriamanitra andrenanahary fa loza inona rety. Tena nitovy tsy misy valaka le sary sy ny toerana nisy an'le loza. Dia sanatria ve nisy olona niaraka tamiko tao? Mika, tena hoe zareo ve ny tao anatin'io tomobily io sa nisy olona hafa? Tsy azoko. Inona ny tianao tongavana? Fa lio tsotra fotsiny ahy nisy olona niaraka tamiko ve tao anatin'io tomobily io sa tsy? Ianao rery izay ny tao e. Tsisy olona izany fa nandeha rery ianao tamin'io andro. Dia tena hoe izany no nitondra ny fiara? Fa inona loatra ary izany fantanianao izany? Inona mampiakatra anao inona e? Ka lasa manafitoana ilay fantanianako. Efa miteny fa tsy nisy fa ianao reriko mbola inona ihany. Aza manao izay mampiakatra fa mahatsiravina. Ary iza izany le Ravelson tiana nirina? Valio Fa taiza nalalanao izany? Inona ny mahataitaitra anao amin'izany e? Valio tsotra fotsiny aho hoe iza le Ravelson tiana nirina. Fa taiza nalalanao izany hoa? Tsy misy miafina kajipotra tokoa Ary inona ny tsapatsapainao amin'io akanjo io? Sa tia ny tadiavinao? Ary efa mianatra misavasava koa averenao tia iny engena. Tsy hanome an'ity izany ahy e. Hazava ho amiko hoe izy olona io dia inona ny zavatra afeninao amiko? Miandry fanazavana aminao Inona moa fanazavana meko anao fa n'olona latsaka fotsiny dia mandraisiko e. Izay ve ny tena marina? Izay no marina azoko lasaina anao e. Ary mbola tsy miverina tsara ny sainy ity izany raha zao Fa ny mahagaga dia tamin'ny fomba ahoana izany na tonga ny sainy lasa navita ny eritreritra an'ireny. Ary tamin'ny fomba ahoana koa nazony an'iny carte bancaire iny. Fa maninona no anafenana ohatr'izao mika? Tsy manafina aminao izany ry ary Rose fa inona ry tia? Hay, tsy manafina. Dia amin'ny fomba ahoana indray ary no anazavana ho an'ireto trango reto e. Azavao reto sary reto. Jereo ny sary nomenao nolazainao fa tsy nisy olona niaraka tamiko dia jereo ity sary ato amin'ny Facebook ity. Nisy olona taraiky tao. Mahay niaraka tamin'io tomobily io. Mino fa tsy olona jamba ianao akory ka tsy ahita fa sary mitovy ireo Teneno amiko hoe inona marina no ambadika izao zavatra rehetrarehetra izao. Bon, tia fantatra ny marina ianao? Dia sokafo tsara ary lava-tsofinao dia tohany tsara koa ny aina tsy ho votsitra eo am-pihainoana azy. Raha tianao fantatra dia anaranao io Ravelson tiana nirina io. Izany tsy Rose izany tena anaranao fa io. Ary ny accident indray dia tsy accident fotsiny amin'izao fa accident nomanina. Nasika izao aza tsy boady ara-dalàna fa mpivadina amboarina e. Izany no izy. Anarako. Loza iny ty lazainao romika. Izany izany marina raha tianao fantatra. Efa nomanina daholo ireny rehetrarehetra ireny. Izany momba ny olona taraiky tao anaty fiara indray dia olona natsofoka tao iny mba hainoan'ny olona fa taraiky tao ianao ary maty. Nasiana marika mihitsy moa izany mba tena atokisan'ireo fa tena ianao tokoa ny tao. Tsy vanina ianao. Avy eo indray dia nentina avy hatrany ianao nepitra ranomasina mba hanidinanao tsy hadadidy an'izany lasanao izany ary nanatsofoana fahalalana vaovao indray. Tena hitomboka teo dia fiainana vaovao ny ainanao sy diavinao. Andriamanitra, fa filma ve ty ainako ty sa tena izy nofy? Tena olona marary saina raha ianao e. Kay! Dia sahanao ve mikasitanana fa ahoana mihitsy ny sosara? Ka raha tsy marary saina ve havita an'izany zava-doza izany? Tsy vita nefa mangalatra fa sady mamono olona koa. Fa tsy takatry ny loha kelinao io mihitsy ve hoe fitiavako anao daholo ny mahatonga anao izany? Raha tsaina ny ianao no be dia be rangahy ty Landro, tronika izany tena vadiko. Dia ahoana ary izany tsy nahatadiavanao hoe izaho ty? Azao raha tsy saina tsara rehefa tia ny olona mba niezaka nijery sy nitiliteny ihany nandritra ny fotoana maritra fa toa tsy mba topazanao maso akorina dia kely aza.
Ary nataonao inona izany ny tarehako? Ny amin'indray novaina mihitsy ny endrika ao mba tsy ahalala amin'ny manodidina anao tsony e. Ny chirurgie estetika anie amin'izao efa malaza e. Aiza ary ianao izany? Ary izay izany nahatonga ny Jony tsy nahatadidy antsony satria efa novaina ny endriko. Andriamanitro, fa sao ve izany ilay atao hoe devoly velona sa ahoana e? Tena tsy olombelona fanao ianao tsony ianao e. Tena devoly ianao Romika, devoly ny filazanao. Dia tena aleonao ve nanao an'izany rehetra izany toa izay nanadino fotsiny dia nitady hafahasolo ny fitiavako. Mba azonao an-tsaina ve ny fihinanany sy mba natao anatin'izany asa ratsy vitanao izany e? Ty vehivavy ty ary ve mba ao tsara sa ahoana e? Dia sapanao akory ve hoe ohatry ahoana ny heran'izany fitiavana izany? Ny fitiavana ary tiana dia mahavita ny zavatra rehetra. Ary tena tianao tokoa saingy tsy nety ho tianao. Tsy hitanao akory aza. Tsy vitako sony niaritra an'izany ka naleoko nitady hevitra dia izao no hitako fa mety sy naomy. Dia mahafinaritra anao ve izany izao ka milamina ny sainao mahita na ohatr'izao. Ka rehefa tsy ho ahy ihany ianao dia aleo potika e. Tsy vanina ianao e. Tsy mieritreritra ny animbanao moa izany fa ianao dia sakasaka biby andavakeo dia izao vokany. Ay, ka miomana ary ianao fa androany nitapitra ny asa ratsinao e. Miomana amerina ny fanazavana rehetra eo anivon'ny fitsarana. Izay, enregistré tsara daholo ato anatin'ny telefaonina ato ny teninao rehetra teo. Fa fitsarana ahoana? Meo aty ny telefaonina iny a? Inona ny ty e? Tsy ampy anty izany a. Maty a. Nahoana mamely tamika e? Tao amin'ny maharary azy tsara iny izay ka. Ary aleo hitsoaka amin'izay ka. Tsy misy an'itony tokony hijanonako tsony na dia indray minitra aza. Aiza iny e? Tsy ho vita mora kosa aloha namelezanao ateo a? Tsena izay olona marary izay namarina mafy. Aiza mity androkona moa izany azy ao. Tina! Verenao hainao a? Eritreritry no azy amin'ity andro alina ity moa izany ianao ty? Tsy misy enoko an'izany tsony fa aleo ny haiko navodako. Na izao e, aleo mandeha dia hany mahita an'izay atao. Malagasy FM manan'olotra ho anao teo Ambodia. Tantara nosoratany Anjara Soavitry ny Aina. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Angolapity, Iana Tantely. Niaraka tamin'ny Naljao sy ny Aina Razavy. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby. Nanatontosa Rotsy Fitiavana. Ambodia. Mbola hitohy.